Aleloia, miaravantsika rehetra ry havana aminaran'i Jesosy Kristy Tompo, dia mpitombona amintsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, ary koa ny firaisana amin'i Jesosy Kristy ny fiasan'ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy. Ary hivavakantsika hametrahantsika indray ny teny fampaherezantsika androany, izay meko sady ny lohateny hoe Jesosy Kristy Tompo, sasa-tana ny devoly no miaraka aminao. Jesosy sasa-tana no ao anatinao. Izay zany fanontaniana mipetraka hovaliantsika androany amin'izao fampaherezana izao fizarana ny tenin'Andriamanitra. Ary hivavakantsika tompoko. Eny ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy fanahy masina, misaotra anao mandrakariva izay satria ianao no mikarakara anay, ianao no tsy miova, ary ianao no anton'ny zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, ary tsy misy Andriamanitra azo arina aminao, tsy misy Andriamanitra toa anao, fa ianao no Andriamanitra avo indrindra, mahery indrindra, be voninahitra, ary indrindra Andriamanitra mihaino vavaka, mamaly vavaka, Andriamanitra mahita ny fiainanay tsirairay avy, ary indrindra koa Andriamanitra saro-piaro ianao ka dia tsy tianao afangaro amin'izaniza. Ka dia raha mivavaka aminao izay tompo, hifampizara ny teninao, aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy feonina fa tsy ny feonao, Jesosy izay tsy avy aminao rehetra, na amin'izany teny, na amin'ny mpanomponao izay mihaino, aoka ianao ny teny araka ny fombanao mandrakariva, aminaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany, misaotra fanahy masina, misaotra tompo. Amen. Dia arak'izany ny lohateny izay hoe hovoasantsika na hovaliantsika izany hoe Jesosy Kristy ve sasa-tana ny devoly no ao anatinao, no miaraka aminao. Mila azo avadika koa izany ny fanontaniana hoe na Jesosy na ny devoly no ao anatin'ny olona. Hitantsika moa izany ny tenin'Andriamanitra izay manambara hoe, fantatsika tsara sady any amin'ny Apokalipsy ihany hoe raha eo ampovoany ianao matimaty dia aloha amin'ny vavany, fa na mangatsiaka na mafana. Ny tenin'Andriamanitra akantsika ny fampaherezana ny fampizarana androany dia eo amin'ny Josoa 4:7. Josoa 4:7 azafady, dia ovakintsika ny 5:10 aloha. Afantarantsika azy izany hoe avy eo tsika mety hoe mamaky ny manodidina ny teny io izany, fa ao amin'ny Josoa 4:7, ny 5:10, vakiana aminaran'i Jesosy. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompon'ny tompo, dia fidinareo anio ary izay ho tomponareo, na ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany andafin'io ny Eufrata, na ny Andriamanitry ny Amorita izay ponina teo tamin'ny tany honenanareo, fa raha izao sy ny ankonako kosa dia nompo ny tompo izahay. Izay zany tenin'ny Josoa io rehefa antitra izy, rehefa tafita hita aloha, efa tafiditra ny tany Kanana. Efa tafiditra ny tany Kanana zareo zany efa maty Mosesy tamin'ity, dia Josoa no nitarika ny zanak'Israely, niresaka tamin'Andriamanitra indray. Fantatry Josoa tsara mihitsy izany hoe iza Andriamanitry Abrahama, Jakoba, Isaka, ilay Andriamanitry Mosesy, ilay Andriamanitry ny Israely izay nampitana azy nanome fahagagana, dia izay no nolazainy eto. Efa fantatry Josoa ihany ary fantatr'Andriamanitra fa ny zanak'Israely dia mivadibadika, olona mafiatoka hozy izy, mafy, fa eto dia nampafantatra mihitsy Josoa fa izay tianareo safidin'ny tsirairay avy, fa izaho sy ny ankonako dia ny hanompon'ny tompo. Izany ny tiany fantany tsara ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra io, ary Andriamanitra tsy miova io. Azo tenenina ihany koa izany hoe mila maka toerana iray tsika, amin'ny teny frantsay hoe mila maka position, mila manapa-kevitra izany hoe prendre position izy araka ny fiteny frantsay hoe aiza ny tena misy anao. Mila maka
mila misafidy hoe aiza ny tena misy anao hiaraka amin'Andriamanitra ve sa hiaraka amin'ny Satana. Rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra dia ny devolony eo, tsisy eo antenatenany. Misy ny olona hoe manompo an'Andriamanitra, marina hoe nanolo tena ho an'ny Tompo, nanaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy, fa mbola miaina ao anatin'ny fahotana, miaina amin'ny tsy fahamarinana, indrindra amin'ny fanompoantsampy. Io zany dia tena maro mihitsy io fanompoantsampy io, miainga amin'ny fanompoantsampy mita maso, ny sary vato, ny sary vongana, na ny sary hita fotsiny eny efa nazavaina teto fa na io lakroa izay apetaka amin'ny rindrina sy izay hoe atao fampisehoana fa kristiana io ary lasa sampy io. Heverin'ny olona fa ino no fitahiana, ino no miaro azy. Ny ravaka tsirairay avy atao eny amin'ny tanany eny, eny amin'ny akanjo, heverin'ny olona fa fiarovana sy fitahiana ho anazy, dia lasa sampy. Ny zavatra atao ao an-tokantrano indraindray ary ny sasany hoe ny zavamaniry, ny zavatra atao rehetrarehetra eny, dia heverina fo ho fitahiana ho miaro, ankoatra ny fanompoantsampy hita maso ny amin'ny fiteny gasy zany dia mpamosavy, ny fampisaviana, ny olona makany amin'ny mpiskidy, ny olona mino ny razana, zany rehetrarehetra zany dia matetika tsy ambara na hoe tsy lazaina amin'ny vatana satria manahirana amintsika indrindra amin'ny firenena malagasy amin'ny olona izay ao anatin'ny hoe fanompoana sy fankataovana ny fiaviana, ny amin'ny taranaka, ny amin'ny ray aman-dreny teo aloha, dia atao ny resaka endrika fanompoana sy finoana amin'ny samihafa, ary tsy tenenina fa avela ny olona nara-po amin'izany. Fa ho an'ny kristianina araka ny tenin'ny Josoa eto dia mifidianareo anio izy. Inona no teneniny? Nisy Andriamanitra, nefa raha tsy sitrakareo izy nanompon'ny Tompo, fa ny teny izy mety tsy ho sitrakareo nanompon'ny Tompo, dia fidianareo anio ary izay hotomponareo na ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany andafiny io. Misy Andriamanitra koa zany, misy olona Andriamanitra kely eto le anoratany azy mihitsy izay tompon'ny razanareo. Misy Andriamanitra kely izay tompon'ny razana, izay tsy Andriamanitry ny Israely ary tsy Andriamanitra izay tompontsika rahantsika hoe manompo an'i Jesosy Kristy, manaiky an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy. Dia misy koa ny hoe ny Andriamanitry ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo. Matetika zany amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy dia misy Andriamanitra koa. Izay aty Eropa aty dia ny Andriamanitry ny Eropeanina dia fantatsika tsara ny vola, ny amin'ny kifetifety, manao fety dia manao soirée, ny fomba fiaina amin'ny fomba ratsy rehetrarehetra, ny amin'ny fijangajangana, filany nofo. Ary fantatsika tsara zany amin'izao fotoana izao dia tena hoe azambatratra araka ny fiteny fa misy olona izay malaza hoe tratra amin'ny ao anatin'ny foana rongony, dia ao anatin'ny fivarotan-jaza, ny fanaovana ny pornografia miaraka amin'ny zaza. Zany rehetrarehetra zany zany no Andriamanitra aty Eropa, dia mila mifidy, mila mitandrina isika zany. Eto zany dia mila fantaritsika, ary tokony fantatsika tsara zany fa na ilay Andriamanitra saro-piaro, sarotiny io Andriamanitra io manko zany matetika ihany koa efa ambara foana koa fa efa ao anatin'ny fahasoavantsika dia nanaiky an'i Jesosy ianao, fantako ne Jesosy, fantako ny fanaovana azy, fantako ny fanompoana azy, zaho mankany am-piangonana, zaho anatin'ny antoko-pira, zaho mitarika ny fikambanana, ny lehilahy, ny vehivavy sy ny karazany. Fa ny tena dia ao anatin'ny fisotroana toka ihany. Misy ary ny mpanompon'Andriamanitra, pasteur zao pasteur, za dia tena miteny hoe tsy mamenatra miteny an'izany. Dia mifoka sigara dia alohany andeha toriteny aloha dia miala tsiny fa andraso aloha misy an'ity zavatra fahazarana kely tsy mety afaka ity raha lava, dia miala tsiny fa hivoaka kely etsy aloha mba hifoka fa tsy manahirana raha mifoka atao am-piangonana. Dia miafinafina any ambadimbadika any dia vita iny dia izay vao mandeha miditra amin'ny toriteny. Zany tena hoe tsara ain'Andriamanitra. Any amin'ny hafa be misy ten'Andriamanitra moa zany vao ankehitrika
Anao ny apokalipsy ihany hoe aiza ny hafaran'ireny olona ireny hoe raha ohatra hoe mandeha amin'ny fomba hoe matimaty, zany ilay atao hoe matimaty aloka amin'ny vavan'Andriamanitra. Ka ity dia tahak'izay zany raha tena ho tenenina hoe tsy tokony hoe ho lava ny fampianarana na ny fampifantarana ny ten'Andriamanitra, fa mazava eto na ianao miaraka amin'Andriamanitra na tsy miaraka amin'Andriamanitra, na zany ny fanahin'Andriamanitra ny ao anatintsika na ny fanahin'ny Satana. Tsika ozy izy dia tempolin'Andriamanitra, zany tempolin'Andriamanitra zany dia tempolin'ny fanahy masina, na fanahy masina ny ao aminao, fanahy masina tsy hifangaro amin'ny fanahy ratsy zany, na fanahy masina ny ao amintsika na fanahy ratsy ny ao amintsika, dia mila fantatsika zany, na atao hoe efa fantatsika fa ny olona no tsy mety miala, na atao hoe tsy afaka, fa mila eo zany mila mampirisika atsika, mibebaka. Amin'izao fotoan'izao koa zany ny fiangonana na ny fiaraha-mivavaka sasany dia miteny fotsiny hoe indray mandeha mibebaka ihany ianao dia efa mibebahana, indray mandeha dia efa vita, efa afaka Jesosy, hoe raha ny zanaka no afaka anao dia afaka tokoa ianao. Kanefa ilay hotanao miverina foana dia eo ianao tsy mibebaka intsony, fa tsika dia mila mibebaka mandrakariva, vao misokatra io masontsika io ny maraina dia efa ratsy foana amin'ny fisainantsika. Zanak'olombelona mila mibebaka tsika amin'ny fisainantsika, amin'ny fiteny voahevitra na tsy voahevitra, ny amin'ny fomba na amin'ny fijery tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia mibebaka mba ho tanteraka. Mila tanteraka tsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra mba ho toetra anatintsika tokoa ilay fanahy masina, fa tsy ny fanahy ratsy zany ny toetra anatintsika. Dia efa ho vakiantsika sady zany, misy koa moa zany hoe alohan'ny hamakinana azy hoe arak'ilay teny teo, misy andriamanitra kely, misy ny andriamanitra natao tanana, misy ny olona dia mieritreritra hoe amin'ny fahotana kely dia mety ho tsy olana fa toy izany iny ihany, fa izany rehetrarehetra zany dia manala ny fanahin'Andriamanitra, fanahy masina ao anatintsika. Dia misy araka ny teny teo zany dia mila misy fotoana an'io raha mahentsika androany zany dia manapa-kevitra, misafidy hoe iza ary ilay Andriamanitra tompoko tokoa, ary raha fanerintsika dia ho tompona miaraka amin'ny ankonana. Io koa zany safidin'ny tsirairay, faneriana dia hanompoka ny tompo miaraka amin'ny ankonana, fa raha tsy mety manaiky an' Jesosy koa ny ankonana, ny tsirairay avy no mandray ny famonjena eo anatrehan'ny tompo, dia anazy ny tompo, fa tsika mila mitory zany fahamarinana sy famasin'Andriamanitra zany, dia mila misafidy zany hoe iza ilay hotompona, ilay tompo moa zany amin'ny teny frantsay hoe maître. Mila misafidy ianao iza ilay maître, iza ilay tompo hotomponao tokoa. Na ianao zany misafidy ilay tompo andriamanitra kely izay ety amin'izao tontolo izao, ny vola aman-karena, ny endrikendrika ivelany, na ny fitafiana, ny fiendrika fihetsika, ny zavatra atao rehetrarehetra mila misafidy. Fa indraindray tafalatsaka amin'ny zavatra izay averina fa hoe tsy maninona io, fa mety foana io, fa nareo koa dia efa sarotiny loatra, fa ny fanahy masina tsy miteny izy fa mitsatsaika. Rehefa nisy fampianarana moa zany nomen'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe io fanahy masina io dia tahaka ny rano ao anaty saosy izy any amintsika zany, mafana be, apetraka ao amin'ny masoandro eo zany, feno ilay rano dia ozy ianao hoe feno fanahy masina ianao fa tsy mihetsika eo, tarafin'ny masoandro, betsaka ny fakapanahy, betsaka ny zavatra miseho, fa meritra io. Raha tsy tobasana na fenoana rano matetika dia meritra io. Izay zany mila mameno ny fanahy masina mandrakariva. Tsika ny famenoana fanahy masina dia ny fibebahana, ny mivavaka, ny famakiana ny ten'Andriamanitra. Famakiana ny ten'Andriamanitra zany mahafantatra, tsy hoe mamaky fotsiny, fa mila mandinika dia mahafantatra inona marina zany no tena tian'ny ten'Andriamanitra ambara amin'izany. Dia misy koa zany fanao zany hatramin'ny fanaony tamin'ny zanak'Israely, dia manafina, afenina ilay ota, na hoe tsy tenitenenina na afenina amin'ny olona, fa hitan'Andriamanitra eo. Ny ota na afenina ary dia hitan'Andriamanitra. Tsy mila fenina io, fa ny tena zava-dehibe dia ny misaraka tanteraka amin'ny ota. Hovakiantsika sady zany ny ao amin'ny Deutéronomie 7.
efa nasain'ny Mosesy koa tamin'ny alohan'ny nahafatesan'i Mosesy dia efa nasain'ny safidy koa ny zanak'Israely hoe mila misafidy isika, mila manapa-kevitra hoe iza ary ilay tena Andriamanitra arahanao, iza ilay tena fanahy miasa ao anatinao. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiana zany Deutéronomie 30 manomboka amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Tamin'ny nandidiko anao androany dia nioty ny Tompo Andriamanitrao ka handeha amin'ny lalany ary hitandrona ny didiny sy ny lalànany mba ny fitsipiny, mba ho velona ianao sady hiamaro ary mba ho tahian'ny Tompo Andriamanitrao ianao any amin'ny tany izay efa hidiranao olovana. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao fa voataona hiankohoka eo anatrehan'izay Andriamanitra hafa sy hanompo azy, dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidiranareo olovana. Rehefa tafitan'ny Jordana ianareo, miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia ho tian'ny Tompo Andriamanitrao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy, fa izany no fiainanao sy fahamaron'ny andronao, mba honenanao eo amin'ny tany izay nianianan'ny Tompo tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omenanao. Amen. Mazava ny tenin'ny ambaran'i Mosesy teto, mila misafidy, na ianao zany mahazo ny fitahiana sy ny soa, fiainana sy ny soa, fiainana mihitsy ary izy, tsy resaka fitahiana eto fa fiainana aina, tena hoe fahavelomana mihitsy zany dia misy fahasoavana koa miaraka aminy, na fahafatesana mifanohitra amin'izay sy ny loza. Azagaga tsika raha amin'ny andanina ny amin'ny ankilana. Vakiky kely ny amin'ny manomboka amin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy ahafahantsika koa inona moa zany no ahafahantsika araka ny resantsika teo mila mifikitra mahafantatra ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao lalàna izao izay omeko anao anio dia tsy sarom-patarina ho anao sady tsy lavitra, tsy any an-danitra izany ka hitenenanao hoe iza no hiakatra any an-danitra haka azy ho antsika mba ho henontsika karahantsika, ary tsy any an-dafin'ny ranomasina ihany koa ka hitenenanao hoe iza no hakany an-dafin'ny ranomasina haka azy ho antsika mba ho henontsika karahantsika, fa eo akaikinao indrindra ny teny dia eo ambavanao sy ao am-ponao mba harahanao. Mazava zany misy ny olona dia mbola hoe mihazakazaka, tsy maintsy makany amin'ny mpiangonana na tsy maintsy makany amin'ny tempoly, tsy maintsy makany amin'ny pasteur vao mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia tena miparitaka ny tenin'Andriamanitra na amin'ny alalan'ny fampitana amin'ny réseaux sociaux na amin'ny Baiboly, voasoratra feno ny Baiboly, ary eto dia teneny mihitsy eo akaikinao indrindra ny teny. Ny teny moa izy na fampianarana koa ny teny tsy iza fa Jesosy eo akaikinao eo, ary iza ilay Jesosy dia fanahy masina eo aminao izy, akaikinao mora antsony izy io ary eo ambavanao. Ianao ihany zany ny miantso azy, ianao miantso an'Andriamanitra, ianao miantso an' Jesosy, miantso ny fanahy masina, dia tonga aminao ny tenin'Andriamanitra, dia tonga aminao ny fahamasinana, ary eo am-ponao mila tehirizinao am-po, mila inona ary mila mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mba harahanao zany ozy izy. Mila harahana koa ny tenin'Andriamanitra fa tsy vakiana fotsiny ary tsy fantarina fotsiny. Miaino tena pakatoa izy, tena akasitrahana, fa tsy ilay mpiaino mpanadino, samy miaino ihany fa ny sasany miaino dia mora manadino, fa ilay mankatoa sy mankasitraka izay no tena akasitrahan'ny Tompo, ary izay no itoeran'ny fanahy masina. Ankoatr'izay dia ny Satana no mipetraka ao, ny devoly no mipetraka ao anatin'ny olona. Izay zany mahafirisika antsika mila misafidy tsika tahaka ny tenenin'ny Josoa teto hoe safidianareo androany, inona ny tena fidinareo, tsy hafenina io, tsy hafen'ny penina any ambadika any ho hitan'ny olona hoe tsy hitan'ny olona, fa ny Tompo mahita ny eo am-potsiny loaka ozy izy araka ny tenin'Andriamanitra.
dia ho toizantsika ihany ny famakiana ny ten'Andriamanitra zany satria fantatsika fa na reo zanak'Israely reo ary na efa nampahafantarina nahita ny fahasoavan'Andriamanitra reo nahita zavatra be da be misy nivoaka tany amin'ny tany Egypta sy ny zavatra notantaraina taminy sy ny nandreseny zareo ny firenena maro izay teo amin'ny tany Kanana izay nidirana ary fa ao amin'ny mpitsara vao tafidy teo izy noho ny maty Josoa amin'ny mpitsara toko faharoa ny andininy voalohany andininy mpitsara toko faharoa ny andininy voalohany sy fahatelo sy faharoa sy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy azafady. Ary tsika vakina amin'ny andininy voalohany amin'izay mazava amintsika kokoa ngambany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ilay andrenin'ny tompo dia niakatra avy tany Gilgala ka nakany Bokima ka niteny hoe nitondra anareo niakatra avy tany Ezipta aho ka nampiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo omena azy ka hoy aho tamin'izany tsy hanatsoaka ny fanekeko aminareo mihitsy aho ko aza manao fanekena amin'ireo mponina amin'ity tany ity ianareo fa raha vao ny alitarany kanefa tsy niaino ny feoko ianareo koa inona moa izao ataonareo izao ko izao no lazaiko tsy handroaka azy eo anoloanareo aho fa ho eo anilanareo izy ary ny andremaniny dia ho fandrika ho anareo. Zay zany ilay ampitandreman'ny tompo amintsika na mila misafidy zay le tsy mila na tena hoe miala tanteraka hoe fangaroaro misy nakabeazan'ilay zanak'Israely tsy nandresy ny mponina teo amin'ny tany izay nidirany tao Kanana fa nifangaro teo zareo tsy ela reo dia nivadika tamin'Andriamanitra. Ary tsika vakiana sady koa ny amin'ny andininy 1:10 amin'izay fantatsika ilay toy an'izy teo hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Nanao izay ratsy teo mason'ny tompo ny zanak'Israely satria nanompo ireo Baala ka nahafoy ny tompo Andriamanitry ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany Ezipta nanaraka ny andriamanitra hafa tamin'ireo andriamanitry ny firenena manodidina azy izy dia nankohaka teo anatrehany ka nahatezitra ny tompo eny nahafoy ny tompo izy ka nanompo ny Baala sy ireo Astarta dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'ny tompo ka natolony teo an-tanan'ny mpamabo izay namabo azy izy ary namidiny ho eo an-tanan'ny fahavalony manodidina azy tsy najanona teo anoloan'ireo fahavalony intsony izy. Vakiko ihany angambany satria mila maritra kely tsika amin'izay mazava ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Nataiza ny voahany ady dia namely azy ny tanan'ny tompo ka nampahory azy arak'izay nolazain'ny tompo sy arak'izay nianianany taminy ka ory indrindra izy ary ny tompo nanangana mpitsara izay namonjy azy tamin'ny tanan'ireo namabo azy nefa na dia ireo mpitsara teo aminy aza dia tsy mba nohenony fa nandeha nijangajanga nanaraka ny andriamanitra hafa izy ka niankohaka teo anatrehan'ireny nalaky ny vily niala tamin'ny lalana nandehanan'ireo razana izay nanaraka ny didin'ny tompo izy tsy mba arak'izany no nataony ary rehefa nanangana mpitsara ho azy ny tompo dia nomba izany mpitsara izany izy ka ny tompo izany no nomba n'ilay mpitsara eto ka namonjy ny olona tamin'ny tanan'ny fahavalony tamin'ny andro rehetra niainan'izany mpitsara izany fa nalahelo azy ny tompo amin'ny fitarainany noho nataon'ireo mpampahoriny sy nampijaly azy. Kanjo noho ny maty ilay mpitsara dia nanao izay ratsy mihoatra noho ny nataony razany indray izy fa nanaraka ny andriamanitra hafa sy nanompo azy ireo ary niankohaka teo anatrehany tsy nitsahatra tamin'ny fanaony sy ny ditrany izy. Mahagaga ny toetra ny olombelona, toetrantsika izany araka ilay teny teo mila ny olona, mila ilay mpitsara, mila ilay mpanompon'Andriamanitra, mila ny tenin'ny olona hita maso rehefa tsy eo intsony ilay nitarika teo dia aleo samy tsy maninona fa samy manao amin'ny fiainany fa ny tenin'Andriamanitra efa mivakitsika teo ao am-bavanao ho amponao ny teny. Ny tsirairay no mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra sy mitady an'Andriamanitra
fa ratsy izany aloka amin'ny vavan'Andriamanitra ary ho tonga ny fanazaziana sy ny famaizana ataon'Andriamanitra. Amin'ny Apokalipsy toko 7 vakitsika sady zany arak'ilay teny hoe mila misafidy tsika, mila manapa-kevitra hoe iza marina ny tena tomponao, iza le maître tena rahanao. Misy ny tamin'ny fahatandroana tamin'izany zay sady mivavaka ihany moa, manao karaté, manao kung fu, manao ny rehetrarehetra fikarakarana hoe fiarovan-tena. Fa ny maître zany misy na samy eo an-tanàna eo ary misy hoe ianona ny maître antsika dia tena kena tsy izay teneniny ankoatran'ny hoe maître lehibe izay anarana amin'ireny arts martiaux ireny tena tompona tena mihitsy à fond izy ny fitenenana. Fa tena mila mitandrina tsika na misafidy iza ny tena tompo izay tompontsika. Ny Apokalipsy toko 7 ny 5:15 sy ny 9:10. Bakiko hatramin'ny 5:14 aminaran'i Jesosy. Ary soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana ao amin'ny Laodikia, izao no lazainy amenina, dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay niandohan'ny izao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao, aleo mangatsiaka na mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia mila alohan'ny vavako ianao. Zay zany raha matimaty varimbariana na mieritreritra hoe fanandray an'i Jesosy fa ao anatin'ny fahasoavana, dia ataoko ihany izay ataoko rehetra ny amin'ny fanabakana, ny kolikoly, araka ny teny teo fijangajangana, filan'ny nofo na ny endrika ivelany ary. Mila fahamasinana ivelany sy anaty, misy fampianarana betsaka mihitsy fa ny zavatra iainantsika, ny fitafiana sy ny zavatra ataontsika ety amin'ny fiainantsika ety dia efa kinandray mila fatarina fa ny Satana nefa miasa. Fa ny olona dia mieritreritra hoe nareo dia efa sarotiny. Fa indraindray ny zavatra entintsika sy iainantsika iny ihany no anjakan'ny Satana, tsy hidirany soa amintsika ozy izy ny ten'Andriamanitra. Ka dia mila zany tsika mandeha tena hoe amin'ny fahamasinana marina sy ny fahamarinana. Ny 7:10 fa hoy ianao manan-karena sady miary fananana be aho, ka tsy misy na inona na inona mahory ahy, kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory mahantra, malahelo, jamba sy mitanjaka. Ka manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio amin'ny afo mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisehoan'ny enatrao noho ny fitanjahana, ary ody maso ahosotrao ny masonao mba ahiratanao. Amen. Afaka tohizanao hatramin'ny farany izany teny izany fa hajantsika eo ny amin'ny hoe mila misafidy, tsy miaroaro, fa na fanahy masina ny eo amintsika, na fanahy ratsy, na Jesosy Kristy tompo, na ny devoly Satana no ao anatin'ny tsirairay avy. Mampirisika antsika ary mampahery antsika mandrakariva hitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Amarana antsika izao fampiarezana atao hoe fohy fa ny tompo no miasa ao anatintsika tsirairay avy dia ny Apokalipsy ihany ny toko 7. Novakitsika manomboka amin'ny 9:9 9:9 zany novakitsika aminaran'i Jesosy. Ary ankohaka eo anoloan'ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, ary ankohaka eo anoloany ny olona ambonin'ny tany. Vakiko 9:5 amin'izay mazava tsara amintsika angambany aminaran'i Jesosy ny Apokalipsy toko 7. Dia nomena lela miteny zavatra mihoapapana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Dia nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy,
dia ny iteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo monina any an-danitra. Io zany misy hoe bibidia zay voatonona ato amin'ity apokalipsisy ity 7. Ary navela iady tamin'ny olona masina izy ka aresy azy, nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena ny vahoaka ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy, ary iankohoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono hatramin'ny hamorenana izao tontolo izao, raha misy manatsofina aoka izy iaino. Eto zany dia mbola voateny indray amin'ity faran'ity, manana ny vava antsika, manana ny maso, manana ny fo hinona, dia mbola mila manana sofina koa. Efa nahenontsika izay ny tenin'ny Tompo manambara ny mila misafidy miala amin'ny fahotana sy ny faharotoana rehetra, ny kolikoly, ny fanambakana, ny fijangajangana sy ny loto rehetra. Fa raha tsy zany dia io Satana, izay ny teniny eto. Na ianao miaraka amin'ny Satana, na ny anaranao voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana hozy izy. Raha tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika dia any Satana. Ary amin'izao fotoana izao araka ny fampianarana fampiarezana foana dia izao no andro farany. Efa tonga ny Satana, tonga ny antikristy izay mijoro mihitsy manambara hoe izaho no Kristy, izaho no alefa paritaka ny zavatra miseho eny hoe ito no Andriamanitra, izaho no Andriamanitra, izay dia mpanohitra ny Kristy izany izay. Tsy tokony ho gaga tsika fa isika no mahafantatra. Na ianao manana an' Jesosy dia tsy matahotra, tsy misalasala ianao fa tena feno fanantenana ny amin'ny fiainana ho avy, indrindra ny amin'ny fiainana any an-danitra izay mpanomaniny antsika araka ny teny teo. Any amin'ny lanitra hozy izy. Fa raha mifangaro aritsika dia aza gaga fa tahaka ny zanak'Israely ihany koa, fa na ny loza hozy izy sy ny fahafatesana no miandry izay tokony ahazo ny fiainana sy ny soa. Nga dia mampahery antsika hitady an'Andriamanitra, azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra, andinika ny tenin'Andriamanitra, fantatra marina, ina marina ny tenin'Andriamanitra, ny tsiraray avy. Izany ny teniny teneniny teo fa tsy miandry misy afaka manontany tsika ny mpanompon'Andriamanitra izay afaka mampianatra. Fa rehefa tena manana fanahy masina tsika, ireo olona mpanompon'Andriamanitra ireo mety hoe verina hoe nianatra izy na nandinika ny tenin'Andriamanitra, fa mitovy aminao, mitovy aminahako izay olombelona ihany. Fa rehefa hiasana fanahy masina dia ny fanahy masina no manazava ny tenin'Andriamanitra. Tsisy afa-tsy tia tenin'Andriamanitra ity ihany dia baiboly izay vakiana ity ihany no hazavainy ny tsiraray avy. Ny ankoatr'izay dia mety miresaka psikolojia izy amin'ny resaka filozofia, fa izany rehetrarehetra izany dia azo tenena hoe fahalalana, azo ny ety amin'izao tontolo izao koa izany. Hainy koa mampianatra an'izany, ny développement personnel, ny fahalalana ny zavatra miseho ety amin'izao tontolo izao ety, ny filozofia araka ny teny teo, ny siansa izany ety amin'izao tontolo izao mahafantatra mihoatra noho izany. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra dia ny fahafantarana ny baiboly. Ity baiboly izay vakiany ity ihany no vakiany rehetrarehetra, io ihany nazavany rehetrarehetra. Niza izy mpanompon'Andriamanitra, na manao fagagana izy na manao zavatra mahagaga tsy takatry ny saina, dia tahaka izay koa tsika tsiraray avy. Rehefa mandinika hiasana fanan'Andriamanitra dia mahavita ny zavatra izay kendren'Andriamanitra araka ny sitrapony. Tsy ataon'Andriamanitra tsinontsinotsika rehefa tena mitady azy sy miaraka aminy, ary indrindra rehefa ao anatintsika ny fanahy masina, fa tsy ny fanahy ny Satana na ny devolony ao anatintsika. Ka dia mampahery antsika ary indrindra maniry antsika bavaka ho antsika mandrakariva mba hitady an'Andriamanitra, azoto hivavaka, azoto hamaky ny teny, andinika ny tenin'Andriamanitra, ary angataka indrindra ny famindrapo, mibebaka mangataka ny rahan'i Jesosy araka ilay teny teo hoe ilay rahan'ny zanak'ondry izay nivonoana, ilay Jesosy Kristy io izay nanolotra ny ainy. Mila mangataka ny rahan'i Jesosy mandrakariva tsika, nadio antsika
ary mila ny fanahy masina amena antsika mba ho tanteraka amin'ny fanarahana ny Kristy isika tsirairay avy, ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola tsy tonga moa ny tompo izany dia mitohy ny fampaherezantsika. Veloma tompoko. Alleluia. Amen.